Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny fitoeram-pivarotana vaovao ny fikambanana ADS izay misahana manokana ny fivarotana ireny karazana fitaovana fampiasa rehefa itsitsy angovo ireny. Nanangona izay vaovao zay Rotsy Rakotondray naka ny sary kosa mamy Rasoanaivo. Tamin'ny taona ray sy roa arivo no nijoro ny fikambanana ADS na ny Association de Développement de l'Énergie Solaire. Miaro ny tontolo iainana ny fikambanana ka izany indrindra no nahatonga azy amorona fitaovana izay azo ampiasaina amin'ny angovo avoazina sy maharitra. Isan'izany indrindra ny masoandro. Manana fitaovana iray izay fandrahoana sakafo amin'ny alalan'ny masoandro ny fikambanana ADS. Izy io dia azo ampiasaina entina hitsitsiana ny fandaniana toy ny saribao sy ny hazo ao an-tokantrano. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany ny toeram-pivarotana vaovao eto Andrenivohitra. Ny ADS na ny Association pour le Développement de l'Énergie Solaire dia vokatra fatana mandeha amin'ny masoandro sy fatana mitsitsy satria ONG miaina izy io mbanana tsirafina miaraka miaina Suisse malagasy dia ny entreprise iny zany dia manao an'izay fatana mandeha amin'ny masoandro zay aparitaka sy amidy eny amin'ny isan-tokantrano. Raha ny eto Madagasikara manokana dia manan-karena amin'ny angovo azo avoazina isika raha nambarany tale jeneraly ny eny anivon'ny ministeran'ny angovo. Isan'izany ny rano, ny masoandro, ny rivotra ary koa ny bioénergie sy ny géothermie. Maharitra 2,700 ora isika ny mahazo masoandro ary 5,900 watts isaky ny metatra tora-drony tanjany. Ka izany indrindra no nahatonga ny ministeran'ny angovo ametraka ny politika ny amin'ny fitrandrahana ireo angovo voajanahary izay misy eto an-toerana. Fa olana maharitra ihany koa izy ireo entina hanampiana ny isan-tokantrano izany ka angovo madio sy tsy manimba ny tontolo iainana ny tanjony.